raha kristianina ianao a dia jereo hatramin'ny farany ity vidéo ity a misy zavatra telo tsy hampahomby anao a amin'ity taona ity. Ny fahatelo a aiza adino. Izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity a, manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Faly miarabanao tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity a, dia mamerina amin'ny fiarabana ho tain'Andriamanitra manokana ane anao amin'ity taona ity. Misaotra anao a manaraka hatrany ny pejy a mitsangana ka miazava. Zavatra telo a tsy hampahomby anao amin'ity taona ity. Voalohany, mifantoka amin'ny hevitrao ianao fa tsy mifantoka amin'ny hevitr'Andriamanitra. Hono io abolana toko 7:120 hoe maro ny hevitra ao am-pon'ny olona fa ny fisainan'i Jehova no haharitra. Le hevitra resan'Andriamanitra eto dia amin'ny teny frantsay izy hoe projet. Ny dikan'izany dia tsy tokony hoe ny projet anao fotsiny fa ny planina sy ny projet araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa tsy hampahomby anao amin'ity taona ity dia izao mitazona ny ratra ao anatinao. Anisan'ny mahatonga ny ratra dia izao mety narian'olona ianao a, nosarahan'olo tianao a, tsisy miraharaha ny zavatra nampalahelo anao a tao ampiasana, tao ampianarana, dia mbola tsaronao foana le izy satria nandratra anao le zavatra nataon'ny olona, mety nisy namadika mihitsy azy ianao. Tadidio fa zany dia manakana no avinao ary miazona anao a amin'ny lasanao. Ny fahatelo a dia mijanona amin'ny fisainana ara-pombapomba-pivavahana na hoe religion. Mila fantatrao ary mila azonao fa zanak'Andriamanitra ianao, fa tsy mpanaraka ara-pombapomba fotsiny. Ny fisainana mampivavaka dia voafetra ihany. Nefa mila manana ny fisainan'ny fanjakan'Andriamanitra isika, dia misaina tahaka an'i Jesosy izay misy feny zavatra rehetra. Anao ahoana ny 424 fa dio ireo fahadisoana telo ireo. Sorata amin'ny commentaire hoe amin'ny anaran'i Jesosy iova mpandresy aho. Dia misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany a. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala milike sy micommente a ary mipartager. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao isabonina amin'ny page a. Manome fotoana antsika amin'ny herinandro andray a. Veloma tompoko.